La 4G Patelma vous présente Ni Vavao. Miditra amin'ny volana jolay isika izao tapitra ny enim-bolana voalohany amin'ny taona 2024. Fanontaniana napetraky ny marina hoe aiza ho aiza ity firenentsika ity amin'izao fotoana izao, anao ahoana ny hoaviny. Tonga nanazava ny agenda 3.4 sy ny tanjona tena hotratrarina tena nivony antenimierandolana ny système des Nations Unies monina sy miasa eto Madagasikara. Tanjona ny mba tsy hisy ho adino ny amponina raha ny fanazavana azo. Mety tongana ny vidin'ny lavanilina amin'izao fotoana izao vokatry ny fikorotanan'ny taom-piotazana. Tafidina hatrany amin'ny R1 ny kilao raha toa ka tokony R4 izany. Taorian'ny fifamonoana teo amin'ny sampinamana nafana ny toedrarà tao Jamanjary Nosbe, voatery nirotsaka antsehatra ny mpitandron'ny filaminana nandamina ny mponina ialana amin'ny fitsaram-bahoaka. Maresaka IRS am-pirenena manao fanambarana ho maly teo anivon'ny tafika frantsay fa manony fiara-miantana miaraka tamin'ny tafika malianina. Ny filoha frantsay Emmanuel Macron izay nampiato ny asany tany malina nomboka ny telo jona teo. Nendidinirevitra. Ankafalena iray tompoko lasy tompoko vavy tsy dia nantokatrano amin'ny ity alina ity fotoana vaovao eto amin'ny Akolo TV. Ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao miditra amin'ny volana jolay isika amin'izao fotoana izao. Tapitra ny enim-bolana voalohany amin'ny taona 2024. Fanontaniana apetraky ny marina hoe aiza ho aiza ny firenentsika amin'izao fotoana izao, anao ahoana ny ho avy. Ny andidin'izay izay Gaëtan Andriatsilavo. Mialafo ny vidim-piainana, maro ny tsy anasa, mirongatra ny fandriampahalemana ary miseho amin'ny endriny maro ny alatra sy ny fisolokiana. Manolana ny zanany ny rainy, mamono ny vadiny na ny zanany ny aty, mampiasa zaza tsy ampy-taona ny aroa, potika ny tontolo iainana, mivadibadika ny toetrandro, mitombo isa ny fifohana sy ny fidorohana zava-mahadomelona sy ny maro hafa. Tsy misy sehatra tsy voadona, samy mitondra faisana avokoa noho ny valana retina. Ny sasany azy, ny anatin'ny sainy mihitsy no efa voadona, ka manao ny tsy fanao mifanohitra amin'ny soatoavina sy ny kolotsaina malagasy. Na eo aza nefa izany rehetra izany, tsy maintsy miarina ary tsy maintsy miatrika ny fiainana. Io fiatrehanany fiainana io no mila fahatongavan-tsainy ny tsirairay avy, ka tsy olon'olona samy rery fa ifanome tanana amin'izay rehetra kasaina atao. Ohatra, ny fahasahiana miantona mampandre mpitandro filaminana, raha misy tranga mampiahiahy eny anivon'ny fiarahamonina, ahafahana mamongotra ny mpanao ratsy. Fitiavana sy fiarovana ny somaolona izany, ary midika ho fametrahana fitokisana amin'ny mpitandro filaminana ihany koa. Ny mpitandro filaminana izay tokony mendrika io fitokisana apetraky ny vahoaka io amin'ny fihetsika sy ny fomba fanao ary ny fomba fiasa mahomby araky ny anirana azy. Miezaka ny mametraka fotodrafitrasa ny mpitondra, anatsara sy anamaivana kokoa ny fahafahana mamokatra sy mampitombo ny vola miditra ho an'ny tokantrano tsirairay avy. Anjaran'ny mponina ny manao ny ezaka tandrify azy avy, ikojakojana azy ireny. Eo amin'ny lalana ohatra, tsy aharitra ny fotodrafitrasa raha fiara vaventy mihoatra ny lanja voatondro no mandalo eo matetika. Porofon'izany ny fahasimban'ny rond-point maro eto Antananarivo renivohitra. Tsy aharitra ihany koa ny lalana raha eny no anariana fako sy rano maloto avy nampiasaina tamina fivarotana hani-masaka. Midika izany fa zava-dehibe ny fahatongavan-tsain'ny isam-batan'olona ka haianaja sy ikolo ary indrindra ho sarotiny amin'ny fananana iombonana. Tsy lavitra, eo ambany maso ary iainana isan'andro. Iainana isan'andro hatr'izay nisy ny Covid-19 izay ny fanarahana ireo fepetrasakana, iadina amin'ny fianaky ny valana retana. Saingy rehefa tsy hita firy intsony ny fanentanana, tsy misy intsony ny fanaraha-maso sy ny fanazaziana, maro nefa tsy manao arivava-orona intsony. Nandeha ny feo tamin'ity herinandro ity, fa misy variant vaovao, miaodiaody, mikasa hiditra eto amintsika. Raha misy ny fanahiana mety havian'ny valana retina andian'ny fahatelo, anao ahoana isika eto Madagasikara? Inona no hitranga amin'ireo sehatra rehetra izay ahitana fahavoazana avokoa amin'izao fotoana? Nahitana vokan'ireo fanandramana natao tamin'ny CVO+ hitsaboana ny tsy mikaretina coronavirus izay navoakan'ny fary malagasy. Anivoaka tao aorianan'izay fa tafiakatra 7.20 faingo ray isanjatsy ny ta ho an'ny CVO+ Henri Flory.
Nahomby hatrany amin'ny 7.20 ray isan-jato hiadina amin'ny valanaretina sy hanasitranana ireo marary ny Covid-19 ny CVO+, raha okandro malagasy no hatsaraina no vokary ny vary malagasy. Sitrana avokoa ireo marary format légère sy modéré, taorian'ny 20 andro nanaovana fanaraha-maso. Mahatratra hatrany amin'ny 7.5 isan-jato ny tahany fahasitranana ao anatin'ny 4.10 andro aoreny ny fitsaboana. Tsy nisy na iray aza ireo marary ny Covid-19 no tsaboana tamin'ny CVO+, ka nirosona hankany amin'ny fahasarotana na ny forme grave. Tsy nisy ihany koa ny voka-dratsy niseho taoriny ny fitsaboana. Zany essai clinique zany dia essai clinique phase 3 jerena ny fahombiazany sy ny ina moa zany ilazana anazy inofité fiasany amin'ny vatana ny CVO+ curatif hitsaboana ny Covid-19. Nandritra n'izay fotoana izay nanomboka tamin'ny volana janoary 2024 ka hatramin'ny faraparan'ny volana Mai 2024 ihany koa no nanatanterahana izany essai clinique izany. Efa narahana daholo ny fepetra rehetra zany hoe ny bonne pratique clinique nanaovana ny essai clinique io. Raha ny fanazavana, marary ny Covid-19 miisa 7.7 format légère sy modéré no nanaraka antsakany sy andavany ny fitsaboana ka nihinana CVO+, zelula 3 isan'andro nandritra ny 12 andro. Naray maso akaiky avokoa ireo marary ireo tao anatin'ny 20 andro ka nazahoana ireo vokatra voalaza teo aloha ireo. Dingana maro no nirosona tao anatin'ny essai clinique raha ny fanazavana. Iny daholo moa zany nentina teo amin'ny nivon'ny CERVM na ny comité d'éthique de recherche biomédicale de Madagascar avy ao amin'ny ministère de santé dia nahazo alalana avao. Etsy andaniny ihany koa dia no enregistrena tao amin'ny Pan-African Clinical Trial zany hoe au niveau régional zany eto Afrika io essai clinique ny CVO+ curatif phase 3 io. Ankoatran'izay ny marary rehetrarehetra tao anatin'ny essai clinique dia nanaiky atsitrapo anaraka ilay fitsaboana sy fanaraha-maso moa zany teny ilazantsika azy, naraha-maso ny fiasany tao anatin'ireo marary ireo. Dia manaraka izany dia narana daholo ihany koa na ny resaka confidentialité na ny marary zany na ny données rehetrarehetra mahakasika ny marary izay tahirizina ao amin'ny CNAP na Centre National de Recherche Pharmaceutique. Zava-dehibe ho an'ny ady amin'ny Covid-19 io vokatra azy io. Mitondra fanafody-panampiny hiadina amin'ny valanaretin'i Madagasikara izay tohanany vaksiny ataon'ireo firenena maromaro manerina izao tontolo izao. Voniny Madagasikara, ny fary malagasy, ireo mpiara-mombonantoka amin'ny hivarotra ny CVO+ manerina ireo sehatra malalaka kokoa. Ny orinasa izay afaka mamokatra hatrany amin'ny 20 tapitrisa fitsaboana ao anatin'ny iray taona. Mahakasika ny tarehimarika izay nivoaka tamin'ny ity androany ity kosa indray dia 3 ireo namony eny vokatry ny valanaretina coronavirus teto amintsika 420 no tranga vaovao 30 kosa ireo sitrana soamantsara. Naniozatsika ny vaovao kosa indray dia tonga nanazava ny agenda 32 sy ny tanjona tiana hotratrarina teny anivon'ny antenne mirandoolona ny système des Nations Unies monina sy miasa eto Madagasikara. Tanjona ny mba tsy soadiny ny mponina raha ny fanazavana azo Gaëtan Andriatsilavo. Nisy ny fiaonana teo amin'ny antemerandoolona sy ny solitenan'ny firenena mikambana eto Madagasikara, nitondrana fanazavana bebe kokoa makasika ny agenda 2030 no volavolainy ny firenena mikambana anapina ny vahoaka malagasy. Nandritra ny fandraitra-pitenenana, nanamafy ny filohan'ny antemerandoolona fa ilaina ny fifanomezan-tanana ahafana manampy sy mitsinjo ireo vondrom-bahoaka paritra itsinja ara-pahefana indrindra amin'izao krizy nateraky ny amin'ny ara-pahasalamana izao. Maika ho an'ny Repoblikan'i Madagasikara ankehitriny hanetsika ireo ratsamangaika sy ny herin'ny rehetra ametraka ny vahoaka malagasy ao anatin'ny fampandrosoana ka ho tratra manodidina ny taona 32 ny tanjona napetraka amin'ny fampandrosoana maharitra. Hitondra ny anjara birikiny amin'izany ny antemerandoolona amin'ny dingana iarahana io miaraka amin'ireo mpiara-mombonantoka ka isany amin'izany ny système des Nations Unies ara-dalana aminy.
dingana iray lehibe ahafana manatratra ny tanjona ny fiaonana amin'ny lolon'ny Madagasikara tahaka izao ka tsisy adino araka ny tanjona napetraka ny mponina tsirairay avy. La recherche du bien-être de la population malgache. Ny fikarohana ny mahasoa ny vahoaka malagasy eny anivon'ny vondrom-bahoaka Tsinjaram-pahefana izay soloan'ny senatena dia zava-dehibe amin'ny fifandraisana sy ny safidin'ny firenena mikambana izay miasa ho an'ny mponina. Maro ny asa natao, isany amin'izany ny fanadiovana, ny rano, ny fidiovana, ny fanabeazana, ny fahasalamana ara-pananahana, ny fahasalamam-bahoaka, ny fiatrehan'ireo loza voajanahary, ny fanamafisana traikefa amin'ny sehatra ny famokarana sy ny famoronana asa mendrika, ny fanohanana ireo vondrom-bahoaka Tsinjaram-pahefana sy ny tany-tandalana, ny fanatsarana sy ny fijerena manokana ny zoma olona ary ny fanamafisana ny filaminana sy ny maro hafa. Le soutien à l'état de droit et la consolidation de la paix, j'en passe. Ny fandimby nanao famelabelara-kevitra mahakasika ireo andraikitra sahaniny sy ny andrasana amin'ireo olona ireo ny ratsamangaiky eo anivon'ny système des Nations Unies eto Madagasikara. Naneo ny fahavononany iara asa ahafana manatratra ny fampandrosoana maharitra ny olon'ny Madagasikara. Tokony hanendry masivo manokana ny fanjakana malagasy fampiraraha amin'ireo firenendehibe any ivelany sy ireo vondrona iraisam-pirenena amin'ny anampinan'ny Madagasikara iady amin'ireo nosy malagasy eo ampelantanan'ny frantsay raha nambaran'ny pahy fifandraisana iraisam-pirenena iray. Henri Flore. Mitaky firaisan-kina sy fiaraha-mitolona iarahany vahoaka malagasy tsy vaky-volo sy ny mpitondra fanjakana ny fitakiana ireo nosy malagasy raha ny nambarany pahy fifandraisana iraisam-pirenena nanaovana fanadiadiana. Sy vitany fanjakana irery ihany ny fitakiana ireo nosy ireo fa manana andraikitra lehibe ihany koa ny vahoaka malagasy. Teboka maromaro no tokony apetraky ny fanjakana mahakasika ny fitakiana ireo nosy ireo raha ny fanazavana. Indrindra aloha zany dia le hoe sensibiliser ny opinion publique sous-régional zany dia ny SADC, COMESA, COI ary le IORA, Indian Ocean Rim Association. Aveo ny opinion publique au niveau régional, l'Union africaine zany izay hiady ho antsika satria ny groupe ny Union africaine ao amin'ny Nations Unies matanjaka be. Dia zay vao au niveau international dia manatona nyreto membre ny Conseil de sécurité reto sika Russie sy Chine ary koa ny Anglisy. Manarak'izay dia zao dia efa manomana zany école navale apetraka atsangana zany satria raha azo tampoka reo ilon'ireo ahoana ny erovana an'ireo tsika raha 5603 km de côte tsy voaharitsika vao mantsy efa misy an'ireo dia ho problème zany zavatra. Ankoatra izay tokony hifoha amin'ny torimaso ihany koa i Madagasikara ka hampiasa masimafy kokoa ireo masovontsika monina sy miasa any ivelany mba hanamafisana ny fifandraisana iraisam-pirenena. Tokony hanendry masovoy manokana ihany koa aza ny fanjakana malagasy ifampiraraha amin'ireo firenendehibe hafa afaka manampy any Madagasikara amin'ny fitakiana ny nosy. Tokony efa hanendry ambassadeur itinérant hanao ny diplomatie malagasy eran'izao tontolo izao anatina n'ireo firenena maro samihafa izay hanampy antsika. Ohatra ny Turquie izay tsy dia fankazo loatra amin'ny Frantsa, ny Iranianina izay tsy mifakazo loatra amin'ny Frantsa nefa membre amin'ile IORA miaraka amintsika. Dia ao ny Brésil, rendrina rehetra reny zany tsara atonina daholo fa ny tena important koa dia mamendry ambassadeur any Australie satria Australie sy Frantsa na dia natoniny Frantsay ary ny Australie tatoato mbola nitanany hoe salasala izy hiaraka amin'ny Frantsa amin'ny zavatra maro samihafa satria efa nisy sakaiso maso zao tamin'ny fotoanandro. Fa isika zany les puissances régionales aty amin'ny océan Indien koa Afrique du Sud, Inde ary Australie izay aty misy amintsika aty reny koa tsara ho resahana zany zay le hoe ambassadeur itinérant zany no anao an'izay raha ohatra idoublé n'ilay anamafy ny ministère ny affaires étrangères atsika. Raha iverenana namoaka fanambarana ny fanjakana malagasy omaly tamin'ny alalan'ny ministera ny raharaham-bahiny izay nanamafy fa tsy miova amin'ny foto-kevitra ijoroany ny fanjakana malagasy amin'ny fitakiana ireo nosy malagasy ireo ary miroso hatrany ny ady atao amin'izany fitakiana izany. Metoy ny fanadadina amantarana ny antony marina may ny Brony ONE teo Antaninarenina izay may ny volana Jolay 2024 afaka roa herinandro amoaka ny vokatry ny fanadadina ireo manampahaizana manokana momba ny fahamaizana. Fandinga eto Andretsilavo. Amenona ny fanadihadiana efa ataon'ny polisy avy eo amin'ny brigade criminelle
sy ny zandarmarim-pirenena avy eo amin'ny toby Ratsimandrava. Natomboka ihany koa ny fanadiadiana sy famantarana manokana ara-teknika sy ara-tsiantifika ataon'ireo manam-pahaizana manokana momba ny aitrano na ny expert en incendie araka ny fangatahany avy amin'ny mpitany filaminana manao ny fanadiadiana. Solitenany fanjakana mpitory amin'ity raharaha ity ny fiadidiana ny primature nametraka fitoriana ihany koa ny ministera. Zava-dehibe zao satria manam-pofo fa ny ministera ny tontolo iainana ary ny fanjakana dia tsy mamela fotsiny amin'ity resaka ity fa manaraka hatrany ny fandehany ary mila koa isika an'izay objectivité zay amin'ny fijerenany zavatra tena ny trano. Dia araka ny tokony izy tokoa ny fanadiadiana na dia nisy ary ny fahatarana nateraky ny valanaretina coronavirus satria izay no nahatonga hoe eritaona ty arintsika izany vao tonga androany fa raha ny tena marina tokony efa volana maromaro talohan'izao no nidinana tety fotony tety. Hokarohina sy ho fantarina ny marika na ny indisy miainga amin'ny fampiasana fitaovana manokana sy arifomba entin'ireo manam-pahaizana manokana malagasy momba ny aitrano. Hoe inona natonga ny afo, zay zany tena antony natongavana eto. Mety misy hoe koseky mo fiteny na misy olona ve no nandro fanamina ny taton'ity toeran'ity. Tezoko zay zany no tena bebe ho dimy anay. Amin'ny voalohany moa zany dia araka ny fanao manadiady ny zava-misy. Dia faharoa amin'izay manao analyse n'ilay zavatra hita dia amin'ny fanonteny vao mamoaka ny conclusion, rapport misy conclusion. Sarotaniko ny tena miteny amin'ny andro tena marina fa ataoko hoe roa herinandro angamba dia tafavoakatsika ny rapport. Dikan'izay mamoaka izay tsy afaka miteny zao dia zao hoe inona marina ny antony ary tena tonga dia vita marina ve inona ilay izy satria misy hypothèse maromaro mety mipetraka dia izay no ataonay satria dossier sensible izy ity ka tsy afaka mamoaka conclusion tena marina zay raha tsy tena voaprofo ara-scientifique. Antenaina fa ho hita ireo indisy na famantarana mety ahafantarana ny fototry ny firehetana. Hatreto raha ny fanazavana mizotra araka ny tokony ho izy ny fanadiadiana ary manao ny asany malalaka ireo tompon'andraikitra amin'izany. Andraisana lesona ary ampiarina amin'ny fitantanana ataony zava-mitranga amin'ny mahavakoka sarobidy ny birao ny ONE eto Antaninarenina. Ny mahazava-dehibe ny fahalalana ny zavatra ohatrao zany dia satria ity trano ity trano vakoka ary misy taratasy fanjakana be dia be tato anatin'ny tato dia ilaitsika rehetrarehetra eto amin'ny firenena zany no mahalala hoe inona marina ny antony mahay an'ity dia izay fahalalana izay ampiarintsika amin'ny fitantanana ny toeram-panjakana rehetra ohatr'izao hiarovana amin'ny resaka hafa ohatr'izao mba tsy ho may intsony ny tota taratasy fanjakana rehetrarehetra fa mba ho haitsika ny misoroka an'izany amin'ny vao miandroa mihitsy ny fotoana anaovana ny trano rehetrarehetra. Nirotsaka mivantana teny Antaninarenina ny ministra niaraka tamin'ny solitena avy eo anivon'ny fiadidinan'ny primature, ny avy amin'ny polisy-pirenena, ny tale generalin'ny ONE, ireo manam-pahaizana manokana momba ny aitrano, ireo huissier de justice, izay tsy maintsy miatrika ny fanokafana ny birao, izay tsy azo idirana raha tsy misy antony manokana atondroin'ny lalàna. Ny volana Jolay 2024 no namay ny biraon'ny ONE eto Antaninarenina. Mitotongana ny vidin'ny lavanilina amin'izao fotoana izao vokatry ny fikorotanan'ny tampihotazana. Tafidina hatrany amin'ny ray alina ariary ny kilao an'ny lavanilina raha tokony ho roa hetsy ariary izany. Io na saina. Mikaikaika ireo tantsaha mpamokatra lavanilina amin'izao fotoana izao vokatry ny fitotongan'ny vidiny andraisan'ireo mpandraraha azy. Tsy mifanaraka amin'ny zava-misy ny fotony ihany koa ny fitaom-pihotazana hoy ireo mpiantsehatra. Efa ny volana Jona teo no matosy tokony hotazana ny vokatra nefa voatery miandry ny taom-pihotazana amin'izao volana Jolay izao. Vokatra io manjaka ny gaboraraka sy ny fanararaotana amin'ny endriny maro samihafa ataon'ireo mpandraraha toy ny any amin'ny faritra Sava. Manomboka aty amin'ny volana Janoary zany. Manomboka amin'ny fahaefatra volana ny fleur zany efa misy le voan'ny davanio zany efa tonga ny mpangalitra lavanila. Faharoa zany ny fanaovana io tsenan-davanio aty amin'ny volana Jolay zany mametraka olana ihany koa satria aty amin'ny volana Jiona zany efa tena matoy le lavanila dia tonga zany ny mpandrarany lavanila mividy antsokotsoko ny lavanila any amin'ny tantsaha. Tsy azo mentsina nefa ny tantsaha ny mivarotra ny lavanila satria ao anatin'ny fahasaranana tanteraka zany ny tantsahana amin'ny faritra Sava, indrindra amin'ny distrika Sambava. Ka ny zava-misy amin'izay fotoan'izay zany mividy tsisy ristourna zany, tsy manefa ristourna na amin'ny fokontany ny
mpamogady lavanila zany amin'ny faritra iny zegny. Tavidina hatramin'ny iray alina ariary ihany koa ny kilaon'ny lavanilina ny amin'ny distrika ny Kongo amin'izao fotoana izao, vokatra izay fahatarany ny taom-piotazana izay. Voatery mivarotra fatiantoka vokatra izany ireo tantsaha. Tsy mahafa-po ny tantsaha mihitsy zany ny vidin'ilay vokatra amin'izao fotoana izao. Sady tsara ny vokatra no ambony be ny kalitao sy ny lanjan'ny famokarana tamin'ity taona ity. Dia tantsaha zany hatreto mbola miezaka mitazona an'ilay vokatra satria tratran'izay vidiny ambany loatra zay satria dia ray alina monja ny kilao. Tsy maintsy hisy fetrany satria ilay vokatra dia tsy azo tehirizina matra raha tsy mahafeno fepetra manokana. Ka mety hitarika makany amin'ny fahasimbana ilay vokatra raha ohatra ka tsy mahita vahaolana aingana. Sosokevitra aroson'ireo solombavambahoaka anarenana izao lesoka izao ny fanapahana miaraka amin'ireo eny fotony ny taom-piotazana. Mangataka izahay fa rehefa tonga ny fotoana amerana io tsena andavanila manta amin'ny zone littoral dia antsoa daholo ny chef de fokontany, ny ben'ny tanàna, ny solombavambahoaka rehetra satria zahay no tena mahay ny zava-misy any amin'ny vahoaka any fa tsy ny teknisianina ty amin'ny ministera no anapaka io tsena andavanila manta io. Ny vidina hatramin'izao zany dia eo manodidina ny 200 000 francs, 250 000 francs. Raha ny tena eritreritry ny tantsaha-mpamokatra zany, ny farana ambany amin'ny vidin'ny lavanila manta zany tokony any amin'ny 200 000 d'ariary zany, 1 million de francs malagasy zany farafaratsiny zany tokony vidiny. Efa nisy ny sosokevitra nalefandreo ben'ny tanàna sy solombavambahoaka ny amin'ny faritra Sava izay miantefa amin'ny rafitra isan'ambaratonga ny anarenana ny tsenany lavanilona amin'ny taom-piotazana 2024 2024. Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia nanomboka androany ny fametrahana ireo lisitra sy fanomanana efitrano andraisana ireo mpiadina analan'ny fanadinana CPE eny amin'ny ireo foibe mpanadinana na ireo mpanabe na ireo mpiadana efa samy vonona avokoa. Naminina Ravelo Orson. Efa vonona avokoa ireo efitrano anatanterana ny fanadinam-panjakana CPE raha ny teto amin'ny CEG Antanimbarinandriana eto Mahamasina. Andro vitsy sisa dia higadona ny fanatanterana izany fanadinam-panjakana izany dia ny talata fahinany volana Jolay ho avy izao. Raha ho an'ity foibe mpanadinana eto amin'ny CEG Antanimbarinandriana ity manokana manana efitrano 470 ary mpiadina 377 na ao anatin'ny vanim-potoana amena ara-pahasalamana azy isika izao efa misy raha teo ireo fepetra tsy maintsy arana mandritra ny fanatanterana ny fanadinana. Efa ho vita omaly ariva daholo ny fanaovana ny désinfection ny salle, efa voapetraka daholo ny numéro amin'ny table, ny numéro ana salle, ny liste ahafahan'ny candidat manamarina ny anarany. Androany nanomboka tamin'ny 7 maraina no afaka niditra ny mpiadana sy ny ray aman-dreny mijery ny efitrano iadinany amin'ny talata. Ny mpiadana dia omena fahalalahana tanteraka amin'ny resaka gel raha hitondra ho any tranony izy tsy rarany izy hitondra ny anazy manana fahalalahana zany izy ampiasa ny gel zay hoentiny. Mandritra ny fanatanterana amin'ny fanadinana misy ny fanaintanana avy amin'ny lehibe foibe mpanadinana indrindra fa ho an'ireo ray aman-dreny. Voalohany indrindra ny resaka convocation sy ny carte d'identité mba tsy ampitebiteby ny ankizy miadana dia alao mba ho raisintsika ray aman-dreny an-tanana ny fitazomana ny reny mba tsy ho adino. Ny marena teo moa efa manomboka hitan-tsikelikely rekolonga mijery sy nanaramaso ny anarany teny amin'ny foibe mpanadinana izay misy azy. Efa saika mampiseho ny fahavononany avy ireo katitakely na dia sahirana azy atao anatin'ny vanim-potoana ny fiobona nisy teo anelanela ny vanim-potoana mpampianarana. Mila mianatra lesona foana le isanandro dia tsy matahotahotra, tsy mitebiteby fa mila mivavaka koa. Dia mianatra lesona dia mihaino ramose. Tena nanahirana mihitsy le confinement, tena nanahirana. Tena betsaka mihitsy ny zavatra tsy tadito fa mila mianatra fotsiny izany dia tadidy tsikelikely ihany le izy. Tena vonona tsara sako efa indrona nala dia mila miezaka tsara mihitsy. Mijery salle efa vonona tsara, mbola manao révision. Indray ihany rehefa mianatra fa rehefa mianatra any am-pianarana tsy afaka mianatra lesona raha tsy tonga mianatra indray. Satria zany le manao sixième dia sady maninjika ny ary maninjika ny aty
volona. Azon'ireo mpianatra tao moa mijery sy manaramaso ny anarany ary ny efitrano anatanterana ny fanadinana manomboka androany raha pitso alahady ary ny alatsinainy ho avy izao. Tahaka mazatra anaraka dokavatra isika melohany idirantsika amin'ny tapany faharoan'ny vaovao rehefa avy. Avec Gino, laissez-vous transporter au cœur de la nature. Ho fiomanana sahady amin'ny fialan-tsasatra lehibe sy ho fampiroboroboana trano ny fizahantany anatiny. Ny Ministera ny Fitaterana sy ny Fizahantany ary ny Famantarana ny Toetry ny Andro dia manolotra antsika ny andiany fahatelo amin'ny tsena be ny fizahantany izay ho tanterahana ny 8, 9, 10 Jolay 2024 eny amin'ny zaridaina Antaninarenina. Raha toy ianao ka mitady toerana hotsidiana na fialamboly azo atao mandritra ny fialan-tsasatra lehibe dia tongava mitafa mivantana amin'ireo matianina amin'ny famolavolana fivahinianana isan-karazany. Andao anohana ny fizahantany anatiny. Andao izahany Madagasikara tsy misy vidim-pidirana. Salama e, satanao anarako. Satria isika tsy afaka mifanakaiky sy miona amin'ny vantana dia manasa anareo anaraka ato amin'ny tontolo ny mibalika. Feno hazavana, madio sy mitandro ny tontolo iainana ny tontolo ny mibalika. Mandroso ary e. Fitaovana maro mandeha amin'ny herin'ny masoandro avokoa ny mameno ny manodidina. Enoko foana zao ny fandaharana sy mozika kafisiko amin'ity radio kely ity. Mifandraisy tapaka amin'ireo fianakaviako koa satria feno sy maharitra ny bateriany findaika. Mazava ery atao trano no sady mijery fahitalavitra ampitoniana ny sary ihany koa lafatra e. Ety andalana rehetra ety voazava ny jiro tsy misy atahorana avokoa ireo mpivarotra madinika. Ireo mpitarika posy miramirana fa mazava ny lalany ny tarafin'ny jiro mibalika. Jereo anie tony ery satria vao miditra ny vavahady dia azavain'ny jiro misy détecteur de mouvement io daholo ny manodidina. Tontolo tsara kokoa ny tontolo mibalika. Natao ho anao ho antsika rehetra mibalika. Vokatra manome herinaratra azo antoka sy mitsinjo ny tontolo iainana na ahafahantsika misitraka hazavana. Serasera ary fialamboly isan'andro naiza eto Madagasikara. Mibalika vokatra azo antoka ara-kalitao natao ho antsika malagasy tsy ankanavaka. Ny vidiny manomboka amin'ny 5,000 ariary ny petrabola voalohany dia mampiasa mibalika avy hatrany ianao. Fa ananao manomboka amin'ny 500 ariary isan'andro monja mandrapahefa ny vidiny manontolo. Lasa fanananao tanteraka ny fitaovana mibalika rehefa voalohanao manontolo ny sarany rehetra. Azonao alondra mandeha ihany koa anefa ny fitaovana mibalika. Ireto avy ireo karazana fitaovana mibalika Pro, jiro enti-tanana mazava tsara no sady afaka mananao finday. Homme 40Z, jiro antona roa, jiro enti-tanana iray. Homme 60, jiro antona telo, jiro enti-tanana iray. Ny Homme 40Z sy ny Homme 60 dia samy azo manana finday sy tsy fainao miaraka amin'ny radio. Homme 600, jiro antona roa, jiro tuba roa ary jiro misy détecteur de mouvement iray. Ary mbola misy fahitalavitra 32 pouces HD koa Izy amin'ireo ary zao ny fitaovana mibalika mety aminao. Eny amin'ny Telma Shop sy mpanjara mibalika rehetra no ahitanao azy ireo. Miavaka ny tontoloko Mibalika mamiratra no aviko. Te hijery to Canal Plus mandritra ny 5,000 andro be zao ve ianao? Ataovaingana rare abonnement dia miala voly miaraka amin'ireo chaîne be dia be ao amin'ny bouquet Canal Plus. Le bouquet Canal Plus. Manabahiny sampana fampalalam-baovao amin'ity alina ity tsy zafandremato Moussa Souali zay mpandinika politika amin'ny rahalahy zay mandray vahintsika amin'ity androany ity miaraka amin'ny Henri Florian tenako amin'izany ary omeko azy avy hatrany fitenenana. Amin'ny mampandinika ranom-pirenena mpandinika ara-politika ianareo mety ohatrotrona hoana ny mety ho zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena taoriny ny falaniny ny teti-bola-panjakana sy mpanitsinina ny PLFR teo anivony teny Mery Rotonta tamin'ity herinandro ity. Voalohany aloha miaraba anareo amin'ny rahalahy, miaraba ihany koa ny mpijery any an-tokantrano. Vita tokoa moa zany ny LFR zany dia mazava ho azy fa miroso amin'ny fanatanterahana ny politika ny ankapobeny amin'ny fanjakana amin'izay zany ireo ministra zany.
raha jerena marina fa misy ireo ministera zay ataontsika hoe ny hena ny teti-bolany na hoe ny budget zany fa za mahita fa tsy tokony hosakana nefany ahafahana mampandroso ny ministera misy azy zany le satria tsika koa moa mbola avy miala ao anatin'ity crise ity dia hitako hoe tsy tokony hosakana le izy fa dia zay zany miroso zany am'izao amin'ny fanatanterahana an'ireo PGE am'izay zany zao ireo ministra ireo. Raha ny zava-misy ihany koa efa mamofopofona ny remaniement zay ny ilazana azy ny am'izao fotoana zao raha mitaha amin'ny fitatana ny gouvernement zany mety ohatratra hoe fahitanareo amin'ny mampandinika ara-politika anareo mety hoe mbola mahavita an'izany hoe ady ho an'ny fanatanterahana ny politika ankapobeny fanjakana ve zany ny ministera am'izao fotoana ny ministra maromaro am'izao fotoana samy tokony efa iroso anatina remaniement ny filohan'ny republique ny Madagasikara. Io moa zany prérogative ny président de république aloha ary izy efa nampanantena fa hanao évaluation foana dia anjarany aloha zany no mandidy tsy manapaka an'izay fa amin'ny mampandinika ny raharam-pirenena zany sy amin'ny mampanao politika dia io ngamba ny flair hitovizan'ny mpanao politika rehetrarehetra hoe ohatrany tokony hisy fanovana ihany satria voalohany aloha tsika zao miditra anatin'ny mi-mandat io tahaka ny baolina kitra ihany mba mi-temps kely dia mba manova mpilalao satria hita tokoloha fa misy ireo tsy maharaka misy ireo ministra zay miezaka ary manao zay azony atao zay isorana an'zareo ireo ministra zay manao fa misy kosa nefa nitanao fa ministra zay tsy dia maharaka andiany filoham-pirenena zay dia tsaratsara ngamba ny akisaka kely mihitsy satria raha am'izao zava-misy zao fa tsy dia tsara tsony raha ohatra ka hanao kinanga ny ministra anankiray moa le teneniko hoe tsy tokony hanana droit l'erreur tsony ny ministra am'izao situation zao. Raha izay makasika ho an'ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernement fa nisy ihany koa ny tenin'ny filoham-pirenena makasika ny fanaovana tombana ho an'ireo gouverneur paritra aiza hoe zay mety makasika an'izay am'izao fotoana izao. Raha ny tadidiko aloha ny filoham-pirenena dia efa niteny rehefa nanao fitsidiam-paritra tany amin'ny faritra Atsinanana fa ireo gouverneur zay tsy manao ny asany dia hoesorina ka io koa moa araka ny teneniko teo hoe mbola anjarany ny izy zany prérogative no manao évaluation sy manala an'ireo gouverneur paritra ireo fa nazanona jany raha toa ka misy tokoa zay dia misy critère ihany tokony ho apetraka zany ho an'ireo gouverneur paritra ireo ny voalohany amin'izany dia ny fananany gouverneur paritra ny atao hoe sentiment d'appartenance amin'le faritra misy anazy zany hoe olona tena tia an'io faritra an'io manana fitiavana manokana amin'io faritra io ahoana ny fomba mety évaluena an'izay sentiment d'appartenance zay dia jerena ohatra ny poids historique ny tantara ny razambe mbola manandanja be zany any amin'ny faritra satria raha ohatra ianao manana an'izay sentiment d'appartenance zay dia mazava ho azy fa tsy sa hanao ratsy ao amin'io faritra io ianao. Critère faharoa moa dia ny compétence hoe olona mamanana expérience ihany koa ary ny fahatelo dia iny angamba ny akintsika amin'ny filoham-pirenena rehefa manao entretien amin'ny gouverneur dia fatany hoe olona mba hananany confiance koa le olona iny avelantsika ho an'ny filoham-pirenena zany fa nazanona zany fa hitako miezaka ary manao zay hoafany zany ireo gouverneur ireo raha tsy laza ny any aminay ny hitany masoko zany zay isorako an'zareo ny gouverneur ny Fianarantsoa sy ny gouverneur ny Morimani zay isorana anareo toizy ny hoezaka fa tsara ny mampandroso ny faritra misy azy zany satria tsy misy fanjakana mandroso zany raha tsy mandroso daholo ny faritra rehetrarehetra. Farany namoaka ny fanambarana iny ny fitondram-panjakana malagasy tamin'ny alalan'ny ministera raharaham-bahiny mahakasika ny fitakinareo nosy malagasy mbola anisan'ny ady mafy hatrehan'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ary ady mafy ihany koa hatrehan'ny voaka malagasy ina ny tokony ho hitataratra amin'ity fitakitsika n'ity nosy malagasy ity. Izy io moa isorako ny ministre des affaires étrangères aloha nanao ny fanambarana iny mba hanehoana n'ilay ambom-pirenena zany hoe tsy manaiky an'io koa tsika zany zay tovizany malagasy ray manontolo tsisy malagasy hitsipaka an'io kosa na ray ary fa dia samy malahelo ary marary saina amin'ity ataoko hoe tsindry azolena ataon'ny frantsay ity nazanona zany nefany misy asa en parallèle ihany tokony ataotsika nda homanina ny taranaka atsika nda homanina reto génération reto
fa zay koa no anisan'ny lesoko zany tsika efa nifahanany reto frantsay reto enimpolo taona zay lainga sy ny fampianaran-diso reny koa zany mbola anisan'ny lesoko ihany koa tokony hojerena akaiky ka alao préparena ny tanora ny fampianarana mboarina kely satria mizatra tena nampidiriny zareo ao anatin'io za zao nome ohatra anao hoe tsika ny any amin'ny klasy ambany any amin'ny klasy ny fahasivy na klasy de troisième ny zanaka atsika mbola ampianarina fa misy avantage ny colonisation ny hoe ny fanjanahantany zany zavatra fady tsy tokony ampianaritsika ny zanaka atsika mihitsy tsy hisy zaza io tetanindrazana zany raha ohatra ka any de fa ampianarina fa misy avantage ny colonisation donc reny tokony hovaina daholo ndao préparena ny taranaka atsika misy anjara asa atsika tsirairay zany ny mpanao politika na anareo mpanao gazety zany hanova ny toe-tsainy malagasy io satria azadiny fa tsy misy firenena miova zany raha tsy le olona ao aminy no miova de anjaratsika leader d'opinion mpanao politika mpitondra fivavahana no manova tsikelikely ny toe-tsainy malagasy de nirarina any orina any de azo ireo nosy ireo sisy zavatra nalainy frantsay rehetrarehetra teto isaorantsika Moussa Soali mpandinika politika mpandinika rahapirenena nanaiky ny vahity teto anivony fampalalamba-baovao amin'ity alina ity ankasitrahana ianao nitona zay fanioan-kivitra izay ankasitrahana nareo tamin'ny Cool TV de makasitraka tamin'ny fanasana makasitra ihany koa any mpieno sy mpijery any atokantrano zay makasika aniny fa ny fampiroboroboana ny karazana coopérative izay sehatra tsy miankina no antoka voalohany ahafahana manome asa ireo tanora maro vao avy navita fianarana efa maro no tetika asa napetraka ministeran'ny industrie sy ny varotra ampiroboroboana izany ny alarana efsa tafiditra ao anatin'ny sehatra tsy miankina sy ny fandrarahana ny coopérative izay mampiasa olona isan-karazany ka ilaina ny fampiroboroboana azy hoy ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny industrie ny varotra ary ny asa tanana izay misehatra amin'ny fampiroboroboana io sehatra io zava-misy ankehitriny betsaka ny tanora mavita fianarana mitady asa fa ny sehatry ny coopérative kosa dia sehatra mivelatra ho an'ny rehetra mba ahafahana mampitovy tady-bokanga miara-mentana ary mamorona asa teo ihany koa moa ny very asa tamin'ny krizy ara-pahasalamana nalovantsika tao anatin'ny taona roa mifanesy zay dia anisan'ny sehatra ahafahana manatratra izany tanjona izany ny coopérative efa misy ny tetika asa napetraky ny ministera hampiroboroboana io sehatra io izay vatsiny ireo mpamatsy vola vahiny vola toy ny ODOF na ny industrie manakaiky ny vahoaka ka ireo coopérative no isan'ny misitraka izany coopérative izay misehatra amin'ny fanodinana ny ankora any fotony tena dia miezaka hatrany mametraka tontolo manodidina sy tontolo iaina ahafahana mampiroborobo izany fananganana sy asan'ny coopérative izany efa manana isika ohatra ny tetikady-pirenena ho fampiroboroboana ny coopérative io andalana isika ankehitriny ny amin'ny famolavolana fanatsarana ny lalàna amin'ny feny coopérative mba hanamorana ny fananganana azy hanomezana antoka kokoa zany coopérative izany ary indrindra ny fanatsarana ihany koa zany ny fitantanana ara-panjakana ny rejistry ny coopérative miarana isika amina mpamatsy vola maromaro amin'izany sehatra zany isabotsy voalohany volana jolay no natokana ho andro fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny coopérative nanomboka ny taona 1977 i Madagasikara no hoe fanankalaza izany ka hatramin'izao loha hevitra no savidiana tamin'ity taona ity ny hoe miara manarina ho an'ny tsara kokoa ny roa amin'ny telo ny zaza eto Madagasikara niaran'ny afantrano raha ny fanadidina izay nitanterahany UNICEF niaraka tamin'ny gouvernemanta malagasy ny taona 24 ny mahakasika izay indray no entina aminao anatin'ny fandarana alalino rapitso amin'ny 7 eto amin'ny Cool TV andao ary rahantsika nisomony amin'izany manodidina ny 10 isanjaton'ireo mponina eto Madagasikara no latsaky ny 12 taona raha ny fanadihadiana ny tanterahiny teo anivon'ny UNICEF niarahana tamin'ireo mpiara-miombonantoka sy ny statiny ny taona 12 tao anatin'ny programa iraisam-pirenena MICS na ny enquête par grappe à indicateur multiple 17 isanjato amin'izany no latsaky ny 15 taona raha toka 15 isanjato ireo latsaky ny 10 taona arak'izany isan'ireo firenena voasokajy ho manana mponina tanora raha ny eto Madagasikara
etsy ankilany raha ny fanadihadinany notontosain'ny governemanta sy ny mpiara-miombonantoka hatrany ny taona 2024 3 amin'ireo ankizy malagasy na ny 7 faingoenina isanjato no iaran'ny fahantrana maro lafy raha toka ny 3 isanjato no ao anatin'ny fahantrana laliny. Ho an'ny eto andrenivohitra, maro ireo antony mahatonga izany. Isan'ireo ny olana ara-pivelomana, ny tsy fahampiana ara-materialy, eo ihany koa ny olana ara-mpianakaviana. Le zaza mipetraka any an-dalambe satria antony voalohany na izy mandositra avy any amin'ny ray aman-dreniny. Misy korontana ao anatin'ireny tokantrano. Ohatra hoe ray kely mipetrahany ao na hoe tratry merisetra foana izy dia mandositra izy dia ny an-dalana izy mahita an'le namany dia iny mahita fitiavana kokoa izy eny dia eny izy mandeha. Faharoa manaraka an'izay le reniny mihitsy no efa mipetraka eny an-dalana ny ray aman-dreniny tsy manana trano izy zany dia ny tontolo-piainany manontolo teraka izy dia ny an-dalana ny rehetrarehetra zany eny an-dalana daholo. Misy ireo izay tena hoe kamboty ray reny dia tsisy miantsony mihitsy izy. Vokatra izany, misy amin'ireo ankizy no tsy afaka misitraka ny zony noho ny fahantrana mianjady amin'izy ireo raha ny fanazavana. Ohatra hoe miaina anaty fahatsana zany dia be ny zotsy voahadra raha mijery fotsiny tsika ohatra hoe ny fananana trano madio ara-pahasalamana na hoe sakafo ara-pahasalamana zay zao dia fa anisany zavatra anankiray tsy voahaja ao anatin'ilay hoe resahirana anao. Ny eo ihany koa ny tsy fananana kopy zao anisan'ny zoana ka satria ara-pihira le olona zany ary matahotra izy le hoe hiakatra birao. Dia iny zany ny sakana anankiray tsy ahafahan'le olona mamita an'le kopy. Maro amin'ireo ankizy miaina anaty fahasahiranana no tsy afaka mahazo ny fanabeazana na isan'ireo zofototra ho azy ireo azy izany. Ny commune Tanjombato indray no nanatanterahany antoko malagasy miara-miainga didibaotra faobe tamin'ity androany ity. Itoy ny asa sosialy amin'ny endriny maro samihafa mipaka amin'ny vahoaka hoy ny tompona andraikitra. Ionona saina. Mitoy hatrany ny tamberina andraikitra tanterahany antoko malagasy miara-miainga izay mipaka mivantana amin'ny vahoaka. Androany tao amin'ny commune Tanjombato indray no nisitraka ny didipotra faobe anamaivana ireo ray aman-dreny. Ny zavatra natao teto androany dia fanaovana didipotra faobe aty amin'ny faritra Atsimon'ny rano. Mihoatra izao hoe avanao foana isa-taona. Efa nisy natao tany amin'ny toeran-kafa dia atao eto izany androany dia mbola hitondray amin'ny toerana hafa. Amin'ny akapobeany dia marisika ny olona manao an'ilay izy ary ny antoko malagasy miara-miainga moa dia tsy hoe ny lala mahitsy ihany no amindranaina fa ny fitsaboana koa anavotanaina dia manao an'izao ny antoko malagasy miara-miainga dia androany ny fotoana nanaovana azy teto amin'ny commune Tanjombato. Itoy arisan-draka izay asa fanampinan'ny mpiarabelona izay raha ny fanazavana hatrany. Io tsy mifarana, io misy foana. Tsy hoe ohatra izao ihany nge izay no manao ny antoko malagasy miara-miainga no manao ny fanampiana amin'ny asa sosialy. Misy ao ny fitsaboana, ao ny didipotra tahaka izao, ao ny fanalana nify, ao ny fanampiana ny tantsaha, eny fotony, masom-boly, zezika, indrindraindrindra. Eo koa ny fanampiana ny famatsiana ny ray aman-dren'ny mpianatra rehefa tonga ny fotoana hidiran'ny taom-pianarana. Maro be ohatr'izany izy ary tsy hoe voatery hoe fotoana voatokana fa amin'ny fotoana tsy voafetra, tsy voafaritra dia manao an'izao, manao hetsika amin'ny fanampiana amin'ny ara-tsosialy ny mpiarabelona foana ny antoko malagasy miara-miainga. Araka izany, ankoatra izao didipotra faobe izao, anomboka tsy ho ela ihany koa ny fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidy mirary, anampiana ireo ray aman-dreny amin'ny fiatrena ny taom-pianarana manaraka. Taoriana ny fifamonoana teo amin'ny sampinamana nafana ny toedrara tao Jamanjary Anosibe. Voatery ny rotsaka antsehatra ny mpitandro ny filaminana andanina ny mponina ialana amin'ny fitsaram-bahoaka gaeto Andriatsala. Mafana ny toedrara ao Anosibe amin'izao fotoana. Tsy manaiky ny fianakaviany maty, indrindra manoloana ny resaka fomba mampanao. Voatery ny rotsaka antsehatra ny mpitandro filaminana, hisoroana ny mety hisiny ny fitsaram-bahoaka. Raha te hivona samy mpinamana niaraka ny 20 jona lasa teo, nisy fifandonana teo amin'izy ireo ka naratra na olona iray.
io naratra io no nametraka fitoriana teny anevon'ny Zandary. Teo ampanomanana ny fandravonana ilay disadisa, nisy nandeha ka namono sy nandratra ny ankilany. Hita tao jamanjary araka izany ny lehilahy iray, namoy ny ainy, voafira antsy teo amin'ny lohany, narahana tota-vato teo amin'ny asapanandalana, mandeha amin'ny orinasa sirama. Lehilahy iray hafa naratra mafy, voatsatokantsy ihany koa, ka nahiditra hopitaly. Mihamafana araka izany ny toe-draharaha, ka tsy maintsy natao ny fandaminana teo amin'ny fianakaviana rotonta, ny mpitandro filaminana, ny komuna sy ireo manam-pahefana ao an-toerana no nirotsaka tamin'izany. Izay atrefinareo fandaminana ny ray aman-dreny izay roetonta atrefin'ny fanjakana. Olona roa ny voasambotra ny mpitandro filaminana ka hanaovana famitorana, ary mbola misy olona hafa ka roina raha ny fanazavana. Horaisina an-tanana ny fikarakarana ny razana sy ny fandefasana azy any Atsimon'ny Nosy. Fa le zinky atao aminazy satria efa niomagna handeha kanefa korangatsika zegny tsy nipetraka tsara manjary tsy tanteraka ny fandehanana fa mangataka amin'ny Zagnahary sitraka amin'ny tompo avy am-pasalaza. Raha ny loharano vaovao azo samy avy any Atsimo avokoa, na ilay namoy ny ainy na ilay naratra any amin'ny hopitaly na ilay voapanga ho namono. Antenaina fa ilamina ny toe-draharaha ny an-toerana, taoriny ny fampihavanana sy ny fampiresahana natao. Maresaka iraisam-pirenena nanao fanambarana omalany teo anivon'ny ministerany tafika frantsay fa manohy ny fiara-mientana miaraka amin'ny tafika malianina. Ny filoha frantsay Emmanuel Macron izay nampiato ny asany tany malina nomboka ny fahatelon'ny volana jona lasa teo fanamby. Iverina iara-iasa amin'ny tafika mitapiadiana malianina any amin'ny firenena Afrika andrefana indray ireo miarabila frantsay taoriny ny fifampiatona ny fiarah-miasa teo amin'ny rodota rehefa nisy ny fanonganam-panjakana indromiantaona tao amin'ny firenena tamin'ny volana Mey raha ny fanazavana nataon'ny ministerany tafika frantsay omaly arivo. Taoriny fifampitoniana tamin'ireo manam-pahefana ny teteza meta malianina sy ireo firenena any amin'ny faritra dia naneho ny fahavononany sy ny fanoloran-tenany ireo manam-pahefana ny teteza meta ao Mali amin'ny fiarah-miasa amin'ny la Frantsa indray. Iadina amin'ireo vondrona jihadista izay mirongatra amin'izao ao Sahel, i Frantsa dia mbola miombona tanteraka miaraka amin'ireo mpiaradia aminy ao Europe sy Amerika, miaraka amin'ireo firenena saheliana sy ireo iraka iraisam-pirenena. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity ankasiahanao nanaraka izany soava tsara daholo tompoko. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.